soaina tsara ny ara-pananao mandritra fotoana inona ny tenin'Andriamanitra. Tafiditra soamantsara tsika tao anaty lehiloha hevitra lehibe sy goavana mandritra nyity iray volany ity manao hoe iray volan'ny fananganana. Dia androany Andriamanitra te hanome toky anao fa tsy maintsy misy zavatra mitsangana eo amin'ny fiainanao. Zany manao amainina zany aloha tonga dia atoatony azy. Tsy maintsy misy zavatra mitsangana eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy misy zavatra vaovao mitsangana eo amin'ny fiainanao. Ary ianao tsy maintsy mahatsangan-javatra ianao. Ianao ilay miteny io mihitsy hoe miasa fa tsy mahatsangana dia tapa-panjaitra ara hanomboka hatsangana ianao. Ary tsy tapa-panjaitra no hatsangana fa hisy zavatra lehibe sy goavana hitsangana atoato. Halleluja. Tsy miresaka amin'ny taona vaovao na amin'ny janvier taona vaovao atoato. Teneny eo akaikinao atoato. Tena mino an'izany ve ianao? Atoato. Hisy zavatra lehibe sy goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zavatra mety tsy eritreretin'ny fahavalonao mihitsy. Zavatra amin'ilay tsy tian'ny fahavalonao mihitsy. Amin'ilay makararary fo azy mihitsy. Fa na tiany na tsy tiany, na faly izy na tsy faly, na mety aminy na tsy mety aminy, tsy maintsy mitsangana amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsy maintsy mitsangana eo atokantranonareo ao. Ary atoato mialohan'ny hidirana amin'ny janvier 2024 dia hisy zavatra vaovao hiditra anatin'ny tokantranonao any. Tonga dia efa manao imagination ianao. Raha teto ianao maly dia nampianatra ny pasteur manao hoe manangana vision. Azonao manangana vision ny dikan'izany dia hoe mieritrereita deny androany. Manomboka androany ianao dia efa asio zavatra, efa azonao alaina sary an-tsaina fa izay ny nofinofisinao ihany, izay irin'ny fonao ihany no ataon'Andriamanitra. Neny Josefa izay nofinofisany réalisen'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Androany ianao mila manofinofy zavatra ianao, mila mahita zavatra ianao. Rehefa tonga ao an-tranonareo ianao raha riva dia efa jerijereo tsara ny plasy ao. Raha misy toerana mbola malaladalaka bangabanga, mbola tokony hisy fanaka vaovao ao, tsy miandry amin'ny 2024 atoato manomboka amin'ity androany ity, amin'ity faraparan'ny taona ity, tsy maintsy misy zavatra vaovao mitsangana ao anatin'ny tokantranonao. Taovy amainina ramino ianao, amainina mitsara. Halleluja, halleluja, halleluja. Sady ny mahafinaritra amin'i Jesosy ivavahadtsika io. Teneniko anareo ny tena mahafinaritra amin'izy io. Ary tokony tselehanao aminy mihitsy mandrakizay. Izy io rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainany zanany, raha hanangana fiainan'olona anankiray izy na hanarina fiainan'olona anankiray, dia hoy ny voalazan'ny Baiboly hozy le hira nataontsika teo manao hoe hatsangany tsaratsara kokoa mihoatra noho ny teo aloha. Tena mino an'izany ve ianao? Raha nisy zavatra noravan'ny devoly zany teo amin'ny fiainanao, dia tsy hoe hatsangan'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ataony mitovy an'ilay noravan'ny devoly teo mihitsy. Fa rehefa hanangana sy hanarina amin'ny fiainanao izy dia tsara lavitra no le teo aloha izay foana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Halleluja. Tsy mila maikamaika ianao, tsy mila mikoropadropaka ianao, tsy mila adalain'ny devoly ianao, fa Andriamanitra efa manana planina tsara ho amin'io fiainanao io. Hatsangan'Andriamanitra tsara kokoa. Jereo tsara ny fiainan'i Joba. Fa i Joba ane devoly ane nanimba ny Joba. Ary tadio tsara fa io aretina mahazo anao io raha vavy raha madamalala. Any anatina ho any devoly daholo ny ao ambadika io. Devoly no mamafy aretina any anatin'ny olona any. Io tsy fahatomombanana amin'ny zavatra rehetra devoly daholo ny ao ambadika io. Io faharavana, fahaverezan'ny zavatra eo amin'ny fiainanao, devoly daholo ny ao ambadika io. Saingy nahita irika kely fotsiny izy dia nanararoatra. Ary na potika ny Joba, devoly daholo ny tao ambadika io. Devoly no nandrava ny fananan'i Joba. Tsy nisy ombontsony tany am-pahatra tao anatin'ny fotoana fohy. Talohin'ny olona daholo ny fananany rehetrarehetra. Maty tao anatin'ny fotoana fohy ny zanany folo mianada. Ambonin'izany rehetrarehetra zany ny hoditry Joba hatrany tapindokatra ny am-paladia. Tena feno vai sady marary ny mamenatr'olona. Ny ianao raha misy vai akandrina ka anankiray anankiroa ihany eo dia efa sady marary io mamenatr'olona. Raha misy vai sanatria ty amin'ny fitombenanao aty sahirana ianao na mipetraka ary. Mara zany sa tsy mara? Fa ny Joba mba imagine eo ilay fisaratsaina hatrany tapin-doha ka hatrany am-paladia dia feno vai ny tenan'ny Joba. Any ka na ny vadiny aza izay nieritreretina mba hanafosafo azy na nilikiliky azy. Lasa maimbo Joba. Halan'ny olona Joba, efa very fananany Joba, tsisy nilavana ny Joba tsony verina ambanin'ny zéro ny fiainan'ny Joba. Devoly daholo ny tao ambadika izany. Fa ny mahafinaritra ry havana malala.
rehefa tonga fotoana narenan'Andriamanitra ny fiainan'i Job, tonga ny fotoana nangaran'Andriamanitra ny fiainan'i Job, voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsara lavitra, be lavitra noho ny teo aloha indray ny fananan'i Job, naverin'Andriamanitra avroy eny noho ny teo aloha, zany hoe fananan-karena be Job teo aloha, efa tsara ny toerana nisy azy, fa mbola nisy tsara lavitra aloha iny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Job. Halleluja, halleluja, amen sa tsy amen. Inoko zato isan-jato, ary mahafinaritra an'io Andriamanitra io, jerenareo tsaka. Hitanareo le lehilahy boka anankiray hoe Namana iny, le nandeha nakany amin'ny Relisa izy indray andro. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe boka ihany koa io lehilahy io. Rehefa boka io lehilahy io, izy manam-pahefana, manam-boninahitra teo amin'ny tany sy ny firenena nisy azy, menatr'olona izy. Hoe ty misy olona manam-pahefana, mba manam-bola, manan-karena nefa boka, menatra izy. Fa rehefa tonga tany amin'ny Elisa izy, ka tapa-kevitra Andriamanitra nasitrany io lehilahy io tamin'ny fotoana nyresan'ny fanapa-kevitra. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe naverin'Andriamanitra tahaka ny odi-jaza kely ny hoditra io lehilahy io. Halleluja. Izany hoe raha lehilahy manan-karaina sy manam-bola zany ary koa manam-boninahitra, mety efa bôgôsy ihany izy teo aloha. Zany sa tsy zany? Fa jerenareo tsara fa vao nanasitra anazy Andriamanitra dia tsy naverin'Andriamanitra bôgôsy fotsiny izy, fa nataon'Andriamanitra ohatry ny odi-jaza kely. Zany odi-jaza kely zany tonga dia mampite hanao bisou foana. Jereo nge le zanako io satrinao foana manao bisou kely anazy eo. Rehefa izy eo anatin'ilay 3 mois miakatrakatra kely hatramin'ny 2 mois, sasany ary moa hatramin'izao mbola efa lehibe, fa mahafinaritra foana aminao bisou. Niverina ohatry ny odi-jaza kely, zany hoe tsy niverina ohatry ny hodiny teo aloha, na efa tsara aza ny teo aloha, fa mbola tsara lavitra aloha iny. Ary inoko mihitsy fa rehefa nanasitrana ny Joba koa Andriamanitra, izy le feno apikaratra ny tamponokany am-paladiny, dia verina ohatry ny odi-jaza kely indray koa ny hoditra Joba iray manontolo. Ka le madama nanilikilika azy teo iny, le madama nanao tsinitsinina ny Andriamanina iny, le madama niteny azy hoe aleo ianao ho faty iny, mety lasa nitakisikisina tamin'ny Joba indray. Marina sa tsy marina? Marina ve aloha zany sa tsy marina? Androany Andriamanitra anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainana. Na iza nanilikilika anao, na iza tsy nanisy valeurana anao, na iza nanao tsinitsinina anao, anomboka nisy valeurana anao amin'izay Andriamanitra, anomboka metraka anao amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao amin'izay Andriamanitra, manomboka tsisy olona sahanao tsinitsinina anao intsony, ho adinonao ny henatra ny fahataniranao rehetrarehetra. Halleluja, halleluja. Anao zavatra Andriamanitra, anangana zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary ianao koa ahatsangany zavatra. Tsy voatery manana zavatra ngeza be ianao vao mahatsangana zavatra ngeza be, fa na manana zavatra kely azy ianao dia ampy anaovanao zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao zany. Halleluja. Itsoro fahavelombelona aminareo dia aza be fialonana. Manana zanakalahy kely zay mbola tovolahy kely izy, zavatra kely tsy dia manao ahoana ny fidiram-bola nefa navita fianarana izy, zavatra kely tsy dia manao ahoana. Teneny akaikinao tsy dia manao ahoana hoe aza vela matory leo akaikinao fa doma izy. Zavatra kely tsy dia manao ahoana ny fidiram-bolana. Fa mahafinaritra ny zalahy indray, izy indray aloha tsy mivazivazy mihitsy izy rehefa manompo an'Andriamanitra. Halleluja. Izy rehefa tena manompo dia tsy misangisangy mihitsy, rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohany dia tena tsy mifanaraka amin'ny lohany. Izy koa rehefa hanao zavatra tena manao. Tamin'ny fakomaly izy izy ianao nividy fiara ny lehilahy. Asitsika tehaka mafy an' Jesosy. Ny tena marina nanana fiara tsy dia tsara izay izy, fiara kely tsy dia tsara entiny mandeha, tsy mahavita ny korsa tiany atao, fa tiany mba hosoloana izy io dia nalefany le izy. Dia ny mahafinaritra ny tompo rehefa manome tsara n'olona teo aloha foana. Teneny eo akaikinao tsara n'olona teo aloha foana. Halleluja. Ianao koa anie ijoro vavolombelona anie ianao amin'ity faraparan'ny taona ity. Tsy maintsy mahatsangana ho ahy ianao izay mino rehetrarehetra, tsy miankina ny vola raisinao isam-bolana raha vavy raha nadama lala, tsy miankina ny vola raisinao isan'andro, tsy miankina ny versementanao tsy maintsy ataonao, fa rehefa Andriamanitra tsotra izao no miasa tonga dia miasa tsotra izao. Ary ny Andriamanitsika fantatsika tsara fa rehefa miasa dia amin'ilay tsy arefesina, le tsy azo calculena, horlogique. Tsy le zavatra tonga dia hoe mandeha amin'ny normal zany Andriamanitra rehefa miasa, fa misy zavatra tsy normal aloha zany mahatonga ny olona miteny manao hoe manao bizina hafa mihitsy ireo, mahita lalana ambanin'ny tany ireo, tsisy lalana ambanin'ny tany, lalana varia ambony ary tonga dia misokatra io, ary io rehefa misokatra tsisy ny zany iza mahakatona an'io za. Halleluja, halleluja, halleluja.
dia nividino io tôbily io rehefa tonga teo an-tanàna teneny akaikinao voafako maly ani zany so tena dia mieritreritra hoe tamin'ny dia ray volana sy tapany lasana fako maly tonga teo an-tanàna le izy dia ny olona moa rehefa mahita anao tahin'Andriamanitra zany tadio ianao rehefa hitan'ny olona tahin'Andriamanitra dia misy olona lava-bolotra foana any marina sa tsy marina misy olona mivoto fo any dia misy olona tsy mahita tory any fa tsy maninona zany teneny akaiky anao tsy maninona zany velao izy tsy ahita tory any dia zany hoe tsy hitahin'Andriamanitra anao velao izy tsy ahita tory any vadibadika mihitsy reny amin'ny alina misy fotoana tena efa maninona mihitsy ohatry ny arakaraka ny anaovana ny retoreta ohatra ny voamaika mananina ihany ohatry ny arakaraka ny anaovana zao ohatra ny voamaika misy fotoana misy olona tezitra dia zava-doza ihany koa na zany no tiako itereranao hoe ianao rehefa mba mahita ny raha vavinao na ny raha lahinao tahin'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra re olona aza be fialonana fa fialonana io nampidinana ny devoly avy any an-danitra ety ambonin'ny tany nanjerana azy fialonana namonoa ny kaina ny abela rahalahy marina sa tsy marina fialonana raha mba olona tsara fo ianao maninona raha natao fotsiny zay nataony abela dia mba samy nakasitrahany nareo sisy fa tsy hoe vao nakasitrahan'Andriamanitra ny nataony dia tezitra ianao zay tian'ny tompo ihany io teneny io akaikinao zay tian'ny tompo ihany fa misy olona ny tezitra raha lahanao zao ve nitahina dia ianao ny tezitra eny asafa aloha mba marimarina ihany hoe saika nibolasitra ny tongotra ozy izy raha nahita ny ratsy fanahambina neny asafa ny ratsy fanahy saika nabolasitra ny tongony fa tsy raha vavy na rahalahy fa misy taona ny zanak'Andriamanitra raha vavy rahalahy mpiray miombony nanto mpiara-mandray fanasan'ny tompo samy vita vatisa reny no tahin'Andriamanitra dia iny tsy mampahita tory azy neny asafa saika nibolasitra ny tongotra raha nahita ny ratsy fanahy ohatrany hoe normal ihany neny asafa efa naninona kosa riny nambinina zany zanak'Andriamanitra fa tsy tokony bolasitra asafa fa tokony kezaka asafa niteny tamin'Andriamanitra hoe zaray koa zanakao atompo zareo arafetahinao Jesosy tsy tokony ratsy fanahy asafa na dia nambinina ara ny ratsy fanahy fa reny ambinin'Andriamanitra koa ny avadiky ny tombo kely fotsiny makany aminao any reny tonga dia mipitiky ataovy amaininy zany Jesosy io rehefa anao zavatra amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ny zavatra ataony efa nitantaraiky taminao teto ny tantaran'le raha vavy mpivarotra tsy popoka le nahatsangana trano sady nahatsangana trano nasian'Andriamanitra trano efatra izy sady manano tena ny asany zavatra kely tsy dia manao aona varotra tsy popoka zany izaka ny 26 juin zany vao mandeha varotra rendry izaka ny 26 juin vao tsara tsena fa efatra natsangana zany vehivavy zany ary mahafinaritra misy entana tany ambadimbadika tany nafindran'Andriamanitra tamin'ny fomba kely fotsiny tonga dia nipitika anakao aminy ataovy aleloia be aleloia efa tantaraiky taminareo teto fa io vehivavy io babangorana tao anatin'ny tranony tao nisy fotoana nitsodrano anazy dia niteny taminazy hoe ianao ho vita ho ale trano fa tsy ny trano ihany no vita fa hatramin'ny fanaka rehetra ao anatiny koa omeny Jesosy daholo babangona ny tranony na vita nitsangana ihany le efatra fa nisy fianakaviandrareo andeha hipetraka tanteraka mihitsy any Amazonga hipetraka any Mahajanga dia lasa nentina nakany amin'ny entany afindrany aminareo reto salon anay reto zay azony nentina aloha dia mbo nentina fa le tsy azony nentina aloha mba atao amin'ny tranony very fa ao amin'ny tranony very ao malalaka be ny tranondrareo tezitra le raha vavy fa maninona mihitsy moa fangara mahita ny tranona hoe tsy setanareo dia afindranareo aty daholo ny entanareo rehetrarehetra tezitra izy fa nohony avy eo izy tonga sanany sy ampidireo ary fa tsy maninona dia nampidirina tao reo salon complet reo amin'le cuir reo olona reo mipetraka soava tsara tamin'ny asany tany Mahajanga ary rehefa mipetraka soava tsara tamin'ny asany tany Mahajanga reo olona reo tany izy no ny telefona andefasy vola kely zay vita andry fotsiny ki zay dia aleo hijanao andry iray manontolo mifanaka fa nahazo vaovao zay asitehaka mafy fa tsara Andriamanitra o reo olona tena fomba afindra ny tompo kely fotsiny tonga dia mifindra efa tantaraiky taminareo teto le tantaran'le pasteur anankiray rehefa mividy fiara izy nitsiriritiny foana ny fiaran'le tompontranony izy mipetraka avy ato le tompontranony avatsy ambadika atsy dia ny garazy eo bany eo dia hitany eo foana manana fiara maromaro le tompontranony le anankiray ohatra ny tsy metsika mihitsy dia nitsiriritiny izy mivady tsy hoe nitsiriritiny moa zany fa ohatra mbo nafinaritra izy mivady dia niteneny izy hoe hovidiana io tsy namidiny zareo tatio arina be io tôbily io zany avoaka fotsiny eo amin'ny garazy dia velomina sao dia simba
dia mba velomina mafanaina dia averina ampidirina ohatr'izay foana nataony isan'andro velomina dia aveo ampidirina dia velomina dia aveo ampidirina taty aoriana be tapa-kevitra le olona ivarotra le tobila dia izy mivady tsy nanam-bola tamin'ny fotoana tsy nananany vola fa olona hafa no saka hividy an'ilay fiara tonga olona io hividy an'ilay fiara tadiaviny tia carte grise tsy hita partout tadiavina ny tadiavina izy tika ozy le olona raha tobila tsy complet zany ny taratasy tsy afaka hividy an'io zay fa miala tsiny lasa le olona nandeha tonga tany amin'izay nalehany tany le olona hita amin'izay le carte grise dia natsony izy efa hita ato le carte grise re olona fa miverena tya alaiva amin'izay le fiara reny amin'izay izy mivady tonga andeha haka le fiara hividy le fiara miaraka amin'ny vola be velomina indray le fiara tsy nety velona velomina tsy nety velona velomina hoe andeha atao ese tsy nety velona ozy le olona tena tsy anjarana io mihitsy io madama samse ajanony any aloha zay tady zavatra fa mihitsy aiza koa ve dia tsy hita ny carte grise dia velomina indray ty fa vonona zay tsy velona indray aloha mihitsy zay tady zavatra fa velominareo lasa izy nandeha lasa le olona io jerena inona tsy navelona ty ay lany ny gazoalina tao anatiny le izy avoaka sy afidirina foana dia velomina foana tsy isy gazoalina fa maina ny tao alleloia ozy le tompotrano mantsana izy mivady kely aloha fa tena efa anjaranareo mihitsy ty pastera io fa tonga dia aloha anareo e dia avato amin'ny karaza anankiray tato izy dia navadika kely fotsiny nakato amin'ny karaza anankiray tato asitehaka mafy fa tsara jesosy hiasa amin'ny fomba mahagaga tsy ho takatra ny fahavalinao mihitsy andriamanitra atoato amin'ny anaran'i jesosy tato ambadika tato fotsiny io mipetraka tamin'ny garazy ny olona tao dia mivadika nakato amin'ny garazy anankiray ato zany andriamanitra rehefa miasa amin'ny fomba tsy takatra saina tsy maninona pastera na tsy dia mbola manam-bola ary nareo zay misy eo aminareo fotsiny zay anananareo dia zay fotoana ndoavanareo azy fa io ny tobila tonga dia eto anareo dia tena netiny ary tena anazy hatramin'ny androany asitehaka mafy fanao zavatra amin'ny fiainanao andriamanitra ohatra zany andriamanitra rehefa miasa tsy azo eritreretina ny fomba fiasany zavatra kely tsy dia manahoana zavatra kely tsy dia manahoana zany hoe tsisy lasantsa amin'ny fotsiny tsy navelona azy tonga dia tsy raikitra ny vidina fiara ny tian'andriamanitra efa tokony ho an'ilay zanako atsy io alleloia za ty ampahery anao androany manana anjara ao amin'i jesosy ianao misy anjaranao ao amin'i jesosy androany ianao tiako hanana toetsaina amin'ilay tsy manaiky mihitsy ianao misy fotoana le anjaranao bloquen'ny satana nampananteny pasteur atovy rehefa nanao fanentanana kely tany amin'ny télé sy tany amin'ny radio tany fa izy délivrance makasika an'ireo esprit de blocage na esprit manakatsakana amin'ny fitahin'andriamanitra tsy mety tonga tsy mety voaray anao mihitsy androany tsy maintsy misy zavatra voaray anao amin'i jesosy tsy maintsy misy zavatra voaray anao amin'ny fomba tsy manaiky mihitsika ny vavaka zay ho ataontsika rehefa avy eo alleloia manao zavatra andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary zavatra ataon'andriamanitra tsara kokoa teneny eo akaikinao misy tsara kokoa ao amin'andriamanitra rehefa namidy le zanakolahy le fiara anankiray le ratsiratsy kokoa dia nomen'andriamanitra tsaratsara kokoa rehefa tonga teo atokotany teo io rehefa tonga teo amin'ny garage teo dia efa misy olona efa ratsy saina moa zany ny olona moa zany efa tezitra aminao foana vao mipetrapetraka ao io tobilinao io dia efa tena anaovan'zareo io tonga dia misy bilao be ohatran'iny anankiroa vaovao be ao amin'ny pneu an'ny tobila anankiray dia amin'ny tobila anankiray mitovy qualité amin'iny bilao iny sady vaovao be koa ary amin'ny pneu anankiray ary vao miainga ianao dia zany foana isan'andro san'andro tsy maintsy misy zavatra kely foana ataon'ny olona tsy tian'ny olona tsy zakan'ny olona ny anay koa ny fitahinao men'andriamanitra ny anay tsy aingitraingitra ny anay zany tsy hoe ao dia mba samy zestesta samy mitondra fiara iny tsy izany ny kosa rehetra manerana Antananarivo sy manerana Madagasikara tsy vita raha tsisy fiara raha ifampitady sy ifampisisika foana amin'anaty miany tsy vita tara foana misy fotoana ianao avy mitory tena ato amin'ity fiangonana anankiray ity dia manenjika mitory ary amin'ilay anankiray ary indray avy manao an'ity atsy dia miazakazaka manenjika andry tsy maintsy mila fiara zany alleloia ny anay tsy rereana tsy eboebona tsy zestiavana alleloia fa natao amin'ny asan'andriamanitra fa misy olona tsy mahazaka an'izany eo an-tanànana io dia efa mivondrovondrona eo zareo eo moa misy vondrovondron'olona efa miaraka raha dia efa ratsiratsy fijery tonga avy any le tobila dia zay nitondra n'le izy moa avy natao ese dia mivoaka avy any le zanako rehetrarehetra dia vao tonga ry zareo teo za ozy izy matsary zareo tapatapa fa jerena eo fijeriny olona efa ratsiratsy fijery daholo ny le inona indray re iny tobila vaovao efa ratsiratsy fijery ozy le zanako lahy anankiray ara mama sady nametrany tarana ohatran'le tobila
Aleloia, misaotra Jesosy fitahian'Andriamanitra io, fahasoavan'Andriamanitra io. Tonga dia vao mainka nyteny mafy be izy izy rehetrarehetra teo. Ahoana ny tsy saotra ny tompo, ahoana ny tsy falo izy sady nametrahany tanana ilay tôbily. Aleloia. Frankina nanao aza. Hoan'izay ny tsy faly. Vilao izy tezitra any, tahin'ny tompontsika ko ahoana tsy ho faly. Vilao fotsiny ny anarany saotra betsaka Jesosy. Aleloia. Aleloia. Sasa moa tonga dia nitsiritika niditra ny anatiny. Tsara amin'ny farany arinany. Aleloia. Aleloia. Misy olona tsy faly foana. Ary tena marina devolony tsy faly rehefa tahian'Andriamanitra ianao. Ny devolony tonga dia lava-molotra rehefa tahian'Andriamanitra ianao. Ary izany mihitsy ny antom-pisitsika ahatonga ny devoly tsy ho faly aminao mihitsy. Inona moa ny anaovanao izay mahafaly ny devoly? Tsy alao atao foana izay atezitra azy isan'andro. Ianao nge rehefa tahian'Andriamanitra tezitra foana izy. Ka ataovy izay fomba hitahian'Andriamanitra, hanambinan'Andriamanitra, hanasoavan'Andriamanitra aloha dia avenao izy ho tezitra lava. Fa ny hafaran'io reraka io raha vavy raha nadamalala. Aleluia, aleluia, aleluia. Anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zavatra tsara lavitra mihoatra anao izay nataony teo aloha. Amen sa tsy amen. Iray volan'ny fananganana tsy miandry amin'ny 2024 raha vao mitsangana ny fiainanao na mahatsangan-javatra ianao fa atoato dia tononko sady amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy maintsy misy zavatra vaovao hitsangana eo amin'ny fiainanao. Zavatra vaovao tsy takatry ny saina. Aleluia, aleluia, aleluia. Tadio tsara nefa riavana malala fa ny devoly dia malala tsara hoe iza no azo potehana, iza no azo ravana, dia iza no azo asiana. Fantatry ny devoly zany. Ny devoly mantsy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa fanaratsely amin'ny rivotra. Ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Ny devoly fahavalontsika zany izy mandehandeha io, mandehandeha io, dia izy mandehandeha io tsy hoe mitsangatsangana izy fa mijerijery izy, mandindinika izy, mianara-maso izy. Iza no azo potehana, iza no azo ravana, iza no azo asiana, iza no azo arodana. Zany foana ny ataon'io izy mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany io dia mitady olona asiana izy. Fa tsy fikorana amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho voany ianao. Tsy mahalany anao izy e. Tsy mahalany anao izy e. Aleluia. Tsy vita ny mijery ny devoly hoe iza no azo asiana, iza no azo ravana, iza no azo potehana, iza no azo sakanana. Fa izy ihany koa dia mandinika izy, mampiasa saina izy. Hoe amin'ny fomba ahoana reny amelezako azy, ahoana ny anaovako azy, avaizana nasivako azy. Zany koa tetika adiny devoly. Rehefa mijery an'ireny, rehefa mieritreritrandreo hoe liona ny devoly, tena mandehandeha liona fetsy ohatra izy zao miataka biby anankiray. Jerevanao documentaire fa rehefa misy biby anankiray tiany atakeny eo tsy tonga dia atakeny iny fa mipetraka ery aloha izy dia mandinika izy hoe aiza reny nasivako azy. Ary ny fomba fiazan'ny liona omby ohatra sy ny fomba fiazany ohatra hoe biby kelikely samy hafa. Fa fantatry ny liona tsara hoe rehefa asiny eto amin'ny voziny eto io omby io tsy afaka manoto azy dia any amin'ny taingo manao taingom-bozina any amin'ny voziny ihany ny asiana, any amin'ilay tsisy azonao amelezana azy mihitsy. Indraindray atao amin'ilay mikaroraka be amin'ny omby iny ny tonga dia kakeriny mandinika zany ny devoly hoe eto ny amelezako azy, eto ny amelezako azy. Efa nahita indray andro zay sokatra indray ny hitany, sokatra ngeza be dia iny le liona eo mijery an'ilay sokatra ohatry ny hitany ihany hoe biby io ary fatany ihany hoe henany ao anatin'io fa ny karapasin'ilay sokatra ngeza be. Dia eo izy tena variana izy, nitikodiny eo izy, atao ahoana re, atao raim-bava tsy landry, hitsahana ohatra mafy be. Inona reny anaovana teny? Le sokatra nefa ohatra mibozy ihany, etsiketsika kely ihany, lohany ohatra mitsanga miemitra ihany. Fatany tsara fa biby io ary tokony hohaniny, tokony ho sakafony io. Fa misy fotoana dinihany eo hoe ataoko ahoana reny hinanana an'ity. Dia eo dia ahilikiliny eo fotsiny, tsy hita hoe kakerina, tsy hita hoe atao ahoana. Tsara fiarovana mantsy le sokatra. Aleluia. Efa nahita liona koa ny azan'ireny le hitanareo le biby misy tsilo reny le trandraka. Ny tsilo koa, ny trandraka koa misy fotoana fetsy koa zareo. Rehefa fahitany avy any ny fahavalo ataony maranitra mitsangatsangana be mihitsy le volony. Misy fotoana iny hainy tsara manao an'iny malefadefaka. Fa rehefa tena hoe tonga eo le liona hihinana azy ohatra ataony maranitra tsy lan'ny liona mihitsy izy. Na dia biby kely tokony ho sakafon'ny liona ary. Fa ny devoly dia mandika hoe ahoana ny andrapahako an'ity, ahoana ny hinanako an'ity. Ary zany mahatonga antsika ry havana malala manoverin'Andriamanitra foana rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao.
satria fantatry ny devoly tsara hoe misy hery ve ao anatinao sa tsy misy hery, azo ravana ve ianao sa tsy azo ravana, iza no azo asina amin'ity fampisaviana ity, fa zay zana tsy pika amin'ny rehetra lefa n'ilay ratsy tsy voatery avoanao daholo kosa. Amen ve? Misy tenin'Andriamanitra anankiray vakitsika hoy zany hoe mbola tsy tonga any amin'ny toriteny ihany ve, fa hiditra mihitsy tsika io. Alleluia. Atao amin'ny asan'ny apôstôly ato toko 8:10 andiny 7:10 dia misy tantara kely ohatr'izao. Asan'ny apôstôly toko 8:10 andiny 7:10 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy jiosy sasany mpirihorio mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonona ny anaran'i Jesosy tompoko teo ambony manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianinana aho amin'ny anaran'i Jesosy izay torimy Paoly aho. Ary nisy fitolahy zanaky Skeva jiosy lompisorona izay nanao an'izany. Ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe fantatro Jesosy, fantatro koa Paoly, fa ianao kosa mba iza ianareo fa mba iza kosa moa ianareo. Ary ny lehilahy izay nanana fanahy ratsy dia niantsambotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy reo lahy dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tamin'ny Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo. Ary maro izay nido dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatontaly ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Fatratra toy izany ny fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Alleluia, alleluia. Ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anakoako izy io, ho fantatry ny olona rehetra izy io. Ny anahy zavatra ambarako foana sy tiako ampinonanao androany Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainan-janany tsy afenin'Andriamanitra ny zavatra ataony, fa ataon'Andriamanitra amin'ny miariary, ataon'Andriamanitra amin'ilay moratazana, ataon'Andriamanitra malaza, ataon'Andriamanitra manakoako. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainan-janany. Ary ny mahatonga n'Andriamanitra manao an'izay hoe ankalazaina ny asan'Andriamanitra dia mba hatonga n'ireny olona rehetrarehetra nanevatevanao, nanao tsinotsinonanao, reny olona nanambany anao, reny olona tsy nanisy valeoranao reny, mba hatonga n'ilay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hidona ny apototsofiny izy ireny, hatonga an'izy ireo iaiky, hatonga an'izy ireo aninona hoe iaiky. Fa tena mahery marina ny Andriamanitra ao, fa tena velona marina ny Andriamanitra ao, fa tena nahatsangana fiainana marina ny Andriamanitra ao, hatonga n'ireo anaiky ny voalazany tenin'Andriamanitra. Hoy zay mantsy anao teo manao hoe fantatry ny devoly tsara hoe iza ny azo ravana, iza ny azo potehana. Fantatry ny devoly tsara fa lefa ny daholo io zana-tsipika rehetrarehetra io. Rehefa tsy voany amin'ny anankiray ianao dia asiny amin'ny anankiray. Ary misy fotoana izy zareo mikonkonona any ambadika any mihitsy dia mamorona zana-tsipika ny ataony any ambadibadika any. Tsy vota amin'ity anankiray ity dia andao anamboarana anankiray maranidranitra kokoa noho iny. Fa tsy maintsy voantsika io. Zany nitetika adiny devoly isan'andro ny fiainako sy ny fiainanao. Fa ny mahafinaritra ry havana malala, rehefa matanjaka tsara ny hery ao anatinao, ho sasapona ny devoly, hiala maina ny devoly, ho menatra ny devoly, handamboka ny zavatra rehetra foroniny any ambadibadika any, tsy voatery hidona aminao kory zany. Za fa nandevina ankizivavy anankiray, ankizivavy tao anatin'ny taonana, tao anatin'ny heriny tena tsara taray tovavy. Nalevina izy io ianao dia nanontaniana ny fianakaviana, fihinana loatra ka ny nafatenty azy ity, fa dia naninona loatra ngamy izy iny 18 ans izy maty iny. Fa naninona ity azy ity ny maty, izy maty io izy nisy ny koty izy izy, izany hoe nadalain'ny olona dia tsy nanaiky, satria mahazo tenin'Andriamanitra foana hoe tsy mila manambady jentilisa zany ianao na ohatr'izao. Dia nanaovan'ireo olona ireo zavatra tany ambadika tany, nalain'ireo olona ireo ny sariny. Izy koa mijoro, tsy hainao hoe tena mijoro tsara ny fanomponan'ny tompo ve, fa nagaga fotsiny aloha, nandaitra ilay zavatra nataon'ilay olona. Ny sariny nalain'ireo olona ireo dia nalevin'ireo olona ireo tany anatin'ny fasana ny sariny, dia nalevina amin'izay izy noho ny avy eo tany amin'ilay fasana nandevenan'ny olona ny sariny tovavy zany.
fa za ty teny aminao tsy voatery andaitra aminao daholo ny tetika adiny devoly rehetra tsy voatery mandaitra aminao na inona ataon'ny satana raha zany ve re olona no mandaitra hoe mandaitra n'ity olona rehetrarehetra n'importe qui ty tsy reny sary ny pastera mandehandeha mipetaka fisy reny fotsiny ny aoron'ny olona ndao tery zalany alevina zany sa tsy za reny fotsiny tonga dia ndao aorona dia ndao alevina dia tsy ohatr'izay eva vitany any fa matoa tsy mahavita nin'inona izy misy fiarovana tsy possible lany ny devoly zany ianao rehefa tsara fiarovana tsy possible lany ny devoly zany ianao rehefa eo ny fomban'Andriamanitra anao na dia ohatrany kely zibitika azy ianao tsy lany ny devoly zany ianao satria misy hery hafa mihitsy ao anatinao zay tsy ahafahan'ny devoly mikitikitika anao ary zany io herin'Andriamanitra voizintsika rehefa tonga ny fotoam-bavaka tahaka an'izao zany tsy anaovanako totory havako malala rehefa mivavaka mba hahatonga anao ho tsara fiarovana hahatonga anao hanana fahefana ozy ny baiboly manao hoe indro meko fahefana ianareo hanitsaka ny menarana sy ny maingo ary andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo zany manitsaka menarana sy maingo zany anery olona tsy moramora mila manontany teny ianao hoe hery ohatry ny ahoana ny ao anatinao hanitsahanao menarana sy maingo kakaka anazy atahoranao nefa menarana sy maingo ka ozy ny baiboly hoe hitsahanao zany dia mandinika ianao hery ohatry ny ahoana zany ao anatinao mahitsaka tsara ny menarana io fa ianao nge rehefa tsy voahitsaka io fiteran'ny rambony aneny hoe fiteran'ny rambony io fa ianao rehefa mamely dia ozy ny baiboly manao hoe aza mamely kitoto ianao rehefa mamely aza mamely rivotra fa raha izao izy ny Paoly apôstôly mamely totondry kanefa tsy tahaka ny manao kitoto tsy tahaka ny mamely rivotra alleloia mihazakazaka tsy manao kitoto mamely totondra tsy tahaka ny mamely rivotra fa ny Paoly apôstôly rehefa mamely tena mamely ary any amin'ny point vital ny azy no asiny mba tonga ny devoly tsy tafatraka itsony taovy amaininy zany tsy afaka miverimberina foana eo amin'ny fiainanao io mitondra aretina isam-bolana dia metsika foana isam-bolana dia io fa rehefa tonga indray ny tsinam-bolana dia metsika indray hono le aretina fa tsinam-bolana ny andro tsy miverina eo aminao tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy problème miverimberina matetika eo amin'ny fiainanao zany rehefa resinao indray mandeha io tonga dia tsy mitsaka tsony io alleloia amen ve rehefa maharesy ny problème marabola ianao dia tsy ampijaliany ny vola tsony mandrakizay ianao marina teneniko anao hoy no foa ianao maharesy ny problème marabola menatra io tsy samy totoa ady ary aminao tsony reseo dia ataovy tsy mitsaka tsony za tamin'ny taloha zay tena mijaly arabola tena teneniko mihitsy zany tena hoe mijaly tena hoe sady nona milendalenda zao zavatra rehetrarehetra zao hatramin'io mofo topaina misy dibera io tena hoe ohatry sakafo tena mampanona be tena hoe sambatra le olona mihinana mofo topaina sy dibera ary tao anatin'ny fonao tao hoe raha zany tahin'Andriamanitra tao dia vidy mofo topaina vetabe tonga dia asika dibera ve fa rehefa tahinany tompony efa ianao tsy alany akory sy teka mafa tsara Jesosy mirara raha mirara mba tsy alany mihitsy ane ianao le zavatra nampahory sy nampijaly anao reny raha vavy da atobako Jesosy eo amin'ny fiainanao reny amen ny tompo mantsy rehefa manao manome mihoatra foana izy tsy le zavatra tadiavinao no meny fa manome mihoatra foana izy tany Tomasa zay nipetraka tamin'izany dia olona nanao épicerie zay no mipetrahanay niantra anay ianao zany tena hoe nona faratapony mba tsy tenenako zavatra hafa dia zay nona faratapony zay dia le olona mpanao épicerie eo mivarotra mofo dibera dia tsy haiko koa ohatra mofo dibera daholo koa ve no hoanin'ny olona fa zay tonga ray mofo dipaina tsy haiko na ohatriny tsy dia tena tapany fa atsasaka ny tapany dia asiana dibera ao anatiny 50 ngambany dibera 50 le carré reny le dibera dia nona be anao tsy mihinana an'izany ianao fa mijery fotsiny fa mampivoady mihitsy fa za o zay zanako tsy mba hampahoriako mofo dibera tena marina fa tsy hampahorian'Andriamanitra ianao reny zavatra nampahory anao tamin'izany resaka vola zany ianao tena hoe mijaly tena hoe mijaly fa Andriamanitra io ry havana rehefa hanova fiainan'olona iny zavatra nampijaly anao iny tsy hampahorian'Andriamanitra amin'ny intsony ianao marina fa tsy manana be dehibe amin'ny taonina ianao tsy manana be dehibe amin'ny sakosy ianao fa tsy hampahorian'Andriamanitra fotsiny ianao possible tsara hoe mividy ny zavatra tianao vidiana ianao amin'ny fotoana tianao hividianana azy azonao ve zany resaka zany
inona re zany tianao vidiana dia roviana re zany ianao ny te hividy tonga dia omeny Jesosy tsotr'izao fotsiny possible iainanao zany mirary aramirany tsy zanak'Andriamanitra mpahorisy Satana amin'izany tsony atoato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ny 2024 rehefa fiainana vaovao mihitsy ny fiainanao alleluia 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 tsy azony devoly asiana lavo zany ianao devoly rehefa mahazo anao dia manao tsindrio fa lavo izy io ry zalahy efa lavo dia vao mainka asio ihany fa Andriamanitra rehefa narina anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina amen ve dia nisy te hitantara anankiray vakitsika teo makasika an'ireny zanaky Skeva 7 lao izy voalaza tenin'Andriamanitra miriorio zany olona miriorio zany eny miriorio fotsiny eny zany voaleo dia tokony manovo hery ianao raha andeha hifanandrina amin'ny Satana lozanao miriorio mandehandeha etsy mandehandeha ro balady ny dikan'izany miriorio zany raha tsy hainareo mandehandeha etsy mandehandeha ro rehefa tonga nefa fotoana hoe mba mahita ny Paoly izy mahita ny reto manompon'Andriamanitra reto ampiasain'Andriamanitra zay devoly rehetra ametrahany tanana tonga dia miala daholo ny olona rehetra ny devoly rehetra ao anatin'ny olona ao zay asan'ny Satana rehetrarehetra ao zay mifanena aminy tonga dia mangovotra daholo tonga dia matahotra daholo dia avy kory zalahy inona ny nampiasainy teo inona anaran'i Jesosy daokory angamba ampiasaina amin'ny anaran'i Jesosy mampianinanao zay ozy mba tsy le hoe devoly olona nisy devoly mampianinanao amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly zay zalahy raha tsy mahalala an'izay Jesosy koa ohatrany ahoana ny heriny inona ny zava-bitany hatraizany fahefanao anatiny izy tsy misy fahefana fa amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly Jesosy tsy fantany tsara mazava kory mba hivoaka amin'ny olona io tezitra le olona le devoly moa zany ny tena tezitra jereny ny devoly mantsy mandeha takiliony amerina mitady zay arapana jerijereny tsara ianao inona tsara hoe ty vava fantatro tsara Paoly fantatro koa Jesosy toriny Paoly fa ianao izy tonga dia hitry nitakiry zalahy tonga dia mipanika teo tonga dia nangovotra ny lohalika tonga dia nalemy nareo izy fa ny Jesosy tenenin'ny Paoly torin'ny Paoly fantatro tsara ary Paoly fantatro tsara fa mpanompon'Andriamanitra iny zanak'Andriamanitra iny tsy voanay iny fa nareo izy tsy niandry ela koa ny devoly fa tonga dia narapaka ny devoly nasiny teo voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe ny ratsaina izy mirahalareo ary ny tanjaka tonga dia nyrovitiny ny akanjony nandositra tena zany tena hoe nandositra ny tanjaka tsy naray lamba tsony tsisy lamba ny resiny tsoka izy roa lahy nandositra ny tanjaka dia ho voalazany tenin'Andriamanitra hoe nanomboka tamin'io fotoana io enina nerana ny tanàna iray manontolo ary jerenareo ny zava-doza fa tena afa-baraka ny ry olona ny olona tsy manana hery ao anatiny taony devoly afa-baraka mihitsy ho voalazan'ilay tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe eo amin'ny andiny ambony teo jerenareo tsara eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany zavatra izany ny jiosy nafantatra zany hoe ny mpino ny olona matahotra an'Andriamanitra nafantatra fa tsy ireo ihany nahalala ny zavatra mitranga fa hatramin'ny jentilisa ihany koa dia nahalala hoe reny fa nisy olona mitanjaka reny fa nisy olona nandositra resin'le devoly nalaza eran'ny tanàna nalaza eran'ny tanàna fa nisy io devoly io ka rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona tena manala baraka ary nafinaritra rehefa nalaza eran'ny tanàna zany rehetrarehetra zany ka vao nahaino an'izany ny olona nahita an'izany dia ho voalazany tenin'Andriamanitra hoe maro nino an' Jesosy Kristy alleluia maro nino filazantsara maro natoky an'Andriamanitra dia nafinaritra hatramin'ny mpanao ody teo an-tanàna nanangona ny bokiny ireny mpanao ody ireny mantsy manana ny bokiny izay mitaiza azy dia iny ny arahany hoe manao an'izao dia manao an'ity tsy haiko inona daholo ny boky tao an'tao nangonina dolodolo ny boky izy voalaza amin'ny baiboly manao hoe 10 alina volafotsy 10 alina tsy haiko tamin'izany volafotsy 10 alina zany ohatrina vidiny zany ny totaly bokin'ireo mpanompo sampy ireo nodorana tamin'iny fotoana iny ataovy alleluia 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 voadotra daholo rehetrarehetra dia ozy ny baiboly manao hoe nandroso tsy nisy oatra zany ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra anao zavatra Andriamanitra atoato ozy amantsana hoe anakoako ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho fantatry ny olona rehetra fa ay izao Jesosynao zao kay mahavita zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ary ny olona raha maravavy raha nada malala mandinika dia miaino mijery
raha misy fotoana efa mpitehany devoly ny fiainanao, ravaniny devoly, mety nalaza mihitsy ngamba hatrany amin'ny fianakavianao, hatrany ambanivohitra rehetrarehetrany, nalala daholo hoe potika ane ranony, ohatr'izao ane ranony, tonga ny fotoana nandratan'Andriamanitra anao. Amin'ity androany ity anandratra anao Andriamanitra, eken'ny olona rehetrarehetra, anaiky lela rehetra. Fa lehibe ny Andriamanitra ao. Aleloia, aleloia. Rehefa tsy mahavoanao ireo devoly ireo, tsy maintsy manaiky ireo. Fa mahery ny Andriamanitra ao. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Nasiny ianao dia nasiny ianao, fa tsy voany ianao. Ianao foana nikendreny fa tsy navoanao izy. Nalefa ny karazana ody rehetrarehetra io namelezana anao, fa tsy nety vo mihitsy ianao. Oreraka ireo. Taovy amen zany. Oreraka ho ary ireo. Aleloia. Mitady ny fomba ny devoly rehefa daholo ny devoly tsy mety afa-po. Rehefa tsy voany tamin'ny zavatra anankiray ianao dia mitady zavatra hafa indray izy. Tadidiko tsara ny tantaran'i Jakoba indray andro. Mitady ny fomba rehetra ity labana rafozan-dany ity, mba hahatonga ny Jakoba tsy ho lasa lavitra amin'ny fiainana. Zany mihitsy ny tetikadin'io lehilahy io. Eritreretra hoe vinanto lahan'izao Jakoba, fa io rafozana io tsy faly taminy tahin'Andriamanitra ny Jakoba. Ary zany nahatonga n'io lehilahy io nitady ny fomba rehetra. Ozy ny Baiboly manao hoe impolo kely io lehilahy io, impolo kely io rafozana io, nanovaova foana ny karamany Jakoba rehefa nipetraka tao aminy Jakoba. Novaina impolo kely. Tsy vota amin'ity anankiray ty, ohatra mbola mety ihany nataony ampio anankiray indray mandeha indray, mbola mety ihany intsivy, impolo. Fa io fiainan'i Jakoba tsy nety voatazony zany mihitsy. Io rehefa amindra Andriamanitra tsy maintsy mifindra io, ary tsy voatazony zany ny fomba amindrana-Andriamanitra an'io. Aleloia. Zany natonga ny Jakoba niteny tamin'ny vadiny manao hoe Andriamanitra namindra ny areniny dadanao nakaty amiko taty. Zany hoe tena nafindra n'Andriamanitra zany ny areniny rafozan'i Jakoba ho ao amin'ny Jakoba. Ary na dia novana impolo kely aza ny karaman'i Jakoba, tsy nasakana n'Andriamanitra tsy hitahan'i Jakoba zany. Ianao ihany koa tsy azon'ny devoly sakanany zany ianao. Zay ataon'ny devoly ihany, fa ho reraka izy raha vavy nadamalala. Reraka ireo amin'ny farany. Ary tsy maintsy miaiky ireo, tsy maintsy mifono ireo. Na tsy hiteny direct aminao azy izy. Aleloia. Na tsy hiteny direct aminao azy izy, dia tsy sahamelimely anao intsony ireo. Amen sa tsy amen? Fa misy mifono direct ihany. Misy fotoana tadidiko tsara ny pasteur Frédéric iny tamin'izany. Misy mpamosavy manadala azy foana amin'ny alina. Pasteur Frédéric ny pasteur izy iny koa misy tantara mahafinaritra mampamey mihitsy. Ndray mandeha izy tamin'ny nipetraka tany Tamatavy-tany manko izay. Dia tany Tamatavy-tany mbola tsisy an'ilay tricycle reny, ilay posy bisikilety reny. Dia mbola tsisy any tombo bajaja tony na itony tikotiko tony, fa mbola ilay posy tarity tanany reny foana ny posy. Dia nisy fotoana izy nandeha posy amin'izay reny ny véhicule tany. Dia mandeha posy izy dia taretin'ilay mpitarika posy. Lavitra be ty lalana farany dia hozy izy, reraka ianao raha lava alohandray ianao indray ny entiko. Dia ilay olona mpitarika posy indray nataony nitaingina dia izy indray nitarika an'ilay izy amin'io mandoha vola. Aleloia. Mahafinaritra ny izy tena. Izy zany rehefa hanao zavatra tena. Dia nisy fotoana nisy mpamosavy nanadala azy zay ka lasa nanao mission izy tany ambanivohitra. Dia efa malaza mihitsy io tanàna io hoe tena be mpamosavy io tanàna io ireo olona. Be mpamosavy io tanàna io. Dia io trano io aza mipetraka amin'io trano tokana io ianao taona mpamosavy amay. Izy zany za mpanompon'Andriamanitra aloha zaho. Fa isaky ny tonga ny alina, iny le ramatoa be mpamosavy tonga foana tao aminy manatala azy eo, manidry azy dia tena tsy afa-mety izy. Hitany ihany le zavatra misy rehetra izy tsy afaka manao n'inona. Verenany le ramatoa, ataony kilala ohatr'izany foana. Vao matory kely vao le mitady rindremana iny, very tongavan'ilay olona indray, tongavan'ilay mpamosavy. Ny hafarany mody nanao sary matory izy. Zay moa fitenin'ny zareo Tamatavy azy, manao sary matory. Zany hoe tsy tena matory fa mody matory. Mody matory. Efa niandro fotsiny teo. Toeriko amin'izay ty. Taovy tongava afaranao fa tonga dia hitsanganako. Tonga ihany le ramatoa araka rehefa mahazatra. Hoe nindrindry azy sanadala azy eo. Nitsanganany amin'izay. Tonga dia lasa nitsoka izy, tsaka le ramatoa. Nenjehany avata ary, tsy nety tratrany mihitsy. Efa kely sisa tsy nety tratrany mihitsy. Nenjehany tsy nety tratrany mihitsy. Tsy mitaingina kifafa indray aloha izy fa samy nandeha tongotra. Fa tsy tratrany le tratra mihitsy le ramatoa. Hitany teo dia lasa nivoan'le ramatoa fotsiny nitany. Dia lasa le ramatoa dia tsy hitany intsony dia miverina anao dia izy ko ny andro ko alina sao dia lazain'ny olona mpamosavy eo koa.
rehefa malaza ny tanàna lasa le raha matona andeha fihinona ozy izy nareo tonga zay ny apitsiny nisy nandondona teo ambaravarana ohaty pastera mba délivre eo a pastera fa foana aminao a fa maninona kako pastera fa maninona fa nisina zany ele zany ele nanombinanao tamin'ny alina fa raha tsy tantaratarainao mihitsy amin'olona ty tonga dia secret atsika asanao rery dia hivavaka ao aminareo ary hivavaka ao a pastera fa izy zany nieritreritra tany anatiny tany hoe hita amin'ny pastera ny endriny nefa tsy hita amin'ny pastera kory fa ny voany ny hitany fa izy ny tonga dia mana amin'ny ratsy ataony fotsiny io dia voly io koa rehefa sy n'Andriamanitra feo mampiorooro fotsiny any tonga dia tsy tafandromanitra fahavalonao lasa io mibaboka any aminao mitsoka mandositra io alleloia fomba fiasan'Andriamanitra feo fotsiny alefa n'Andriamanitra ny an-danitra dia miorooro ny fahavalonao tena raha tsy hiteniteny amin'izana amin'izy ianao pastera hivavaka ao aminareo hozy pastera lasa mpino mafana fo be ato ampiangona anaty misy le ranabavy anontaniny izy ao fa tsy mety amin'ny teny ianao zany dia par curiosité zany ianao mba te halara izy amin'irety rahavavy reta izy amin'irety rahavavy reta misy taona ianao manao missionnaire le olona rehetra tsisy alalana ho azy tinge karaha nentoana ty tamin'izany fa ako ampiangonao dia lasa rahavavy mafana fo be hony izy dia manao ny asan'ny tompo be dia lasa tena hoe tena ampiasain'i Jesosy fa ao ampiangonanao ihany izy fa tsy teneniteny tsy azo tenitenenina mihitsy satria mba efa zay mba promesn'izy roa zany hoe mba tsy tenitenenina amin'izaniza fa aza tenenina amin'olona fa fabaraka menatr'olona dia tsy nitenitenenina fa dia lasa mpino mafana fo ao mpiara-ny asana izin'Andriamanitra dia hatramin'izao izy mbola tsy fantatra mihitsy alleloia fa efa nafahan'i Jesosy izy alleloia alleloia misy fotoana ireo tsy miaiky direct fa misy fotoana ireo ataon'Andriamanitra miaiky direct ohatra zany ho ataon'Andriamanitra tahaka izany eny fahavalonao ataon'Andriamanitra manatona anao ray dia mifona amin'izay alleloia alleloia adiova ry fahavalonao vao mahavita zavatra kely ianao vao mahatsangany zavatra kely ianao vao misy zavatra miova kely eo amin'ny fiainanao dia efa ratsy saina foana ny fahavalonao dia efa tsy faly foana ny fahavalonao eritreto mbola zavatra kely ary zany zavatra kely miova eo amin'ny fiainanao zavatra kely voatsanganao ireo dia efa mamparatsy saina ny olona manodidina anao nefa ny zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity atoato ity zavatra ngeza be fa tsy zavatra kely asa ngamba hoe inona no ataon'ireo olona ireo alleloia 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 satria Andriamanitra tsy hanao zavatra kelikely ny tanjon'Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainan-janany izy atonga an'izany ny akony zany alaza mila maheno an'izany na ny havanao mila maheno an'izany na ny jentilisa na ny mpiny fijoroana vavolombelona io fiainanao io hitan'ny olona ianao fa io ianao fa rava io ianao fa potika fa rehefa tonga amin'ny fotoana nandratan'Andriamanitra ananganan'Andriamanitra anao tsy afenin'Andriamanitra ataony hitan'ireo olona rehetrarehetra nahita amin'ny fahampitehanao reo ataony hitan'ireo olona rehetrarehetra nahita amin'ny faharavanao reo ataony hitan'ireo olona rehetrarehetra niandry anao rava sy potika ireo ataony eo maso ny fahavalonao alleloia ataon'Andriamanitra manakoako zany ary tsy zavatra kely no ataon'Andriamanitra fa zavatra goavana tsara kokoa no izay nisy anao teo aloha dia ny zavatra mbola mahafinaritra teneniko anao amin'ity androany ity marina fa mety hisy fotoan'Andriamanitra nisy zavatra rava teo amin'ny fiainanao dia arenin'Andriamanitra atsangan'Andriamanitra indray nisy zavatra nisy nangalatra teo amin'ny fiainana io za maraina io aloha za hitory-teny eto nandray antso anankiray tamina rahavavy anankiray dia zao no ijoro vavolombelona kely pasteur mitondra mavaka azy tamin'ny herinandro nanao versement ozy izy varotra kely tsy dia manao hoana ny ataoko dia nanao versement tany amin'ny olona ozy izy tany amin'ny toerana anankiray zao natsanganao dia
faly mandroso atao anaty tokantranosika tsirairay avy indray a izahay a mpanarateraka ny fitaombavaka isaky ny alady manomboka amin'ny 6 ora sy fefany a eto amin'ny temple de la foi bypass ao anatin'le fitaombavaka goavana ndao ifanoana isaky ny alady amin'ny 6 ora sy fefany dia isy loha hevitra voizitsika mandritra ity faraparany taona ity a dia ao anatin'le loha hevitra hoe iray volany fananganana ny zavatra tsapa ny zavatra ho fantatra ny zavatra tsy maintsy iseho tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafity ianao tsy maintsy mitsangana ny fiainanao faly manatsanao izahay tsy misalasala satria efa be diaibe no natsapa efa be diaibe no nahita be diaibe no efa nandre ary be diaibe ihany koa ny efa nandray tamin'ny tanany a ny fahasoavan'andriamanitra izay atobak'andriamanitra vonina nampy anao izahay a voniny karakara ny ara-panahinao a tsy avelanay ianao raha tsy mandresy tahaka anay vo miala eo amin'ny arivoasary ianao dia efa hita plaky malondro ny temple de la foi na ny trano fivavahana avy ao an'oloko a miandry anao ny tompo a vonina ifanoana aminao izahay zay noravan'ny devoly hatramin'izay no ravan'ny devoly fa fotoananao zao ary fotoana ananganan'andriamanitra indray zavatra lehibe sy vaovao eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao tonga vasoda ho any tompoko nasandratra hoe raha mihoatra ny vita antitra ihany izy zay vao nahatsangana zavatra be nahatsangana zavatra lehibe ary nitsangana io zavatra io tsy ela kory izy dia maty tao ariana nitsanganana io tsy mba afaka lomano ny aniko atao anatin'io zavatra nitsangana io kory fohifohy vola izy vao nahatsangana io antitra izy vao nahatsangana io kanefa ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny izy ny teo dia vitatreo ny amin'ny olo-kafa no nitsangana nandimby azy teo fa za tehiteny aminao amity androany ty ny zavatra ka ho atsangan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho atombok'andriamanitra atoato zany ho atombok'andriamanitra atoato zany ary tsy hoe fofovoly zany ianao vao mahavita zavatra tsy fofovoly zany ianao vao mahatsangan zavatra andriamanitra nanome hery anao voalazan'ny baiboly hoe za manome hery anao avory arena tsy fahotana ny manan-karena raha vavy raha nadama lara mahafinaritra ny hery avako malala raha mandeha mivavaka tsika rehetra samy mitondra ny fiarany zany manao amaina zany azy atoato azon'andriamanitra akselereny eo amin'ny anaran'i jesosy akselerena arina dia ohatra ny tanana anila azy aloha mbola hitanao androany hoa vetivety io amin'ny fomba tsy takatry ny saina afangan'andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina halleloia ary tsy hoe tonga io dia iny ianao fa vitatra eo amin'izay ho no fiainanao fa efa nitsangana l izy dia nitaranako tany sisa nandimy alizy tsy izany ny planin'andriamanitra ianao mihitsy ny tiano tahina ianao mihitsy ny tiano ambinina ianao mihitsy ny tena tiany ianiko amin'ny zavatra rehetrarehetra amainina sa tsy amainina tianao zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao andriamanitra alleloia tsy mila mifohifohivoly zany ianao vao mahatsangan-javatra ho atosika andriamanitra ianao zavatra kely tsy dia manahoana ny ataonao fa avitanao zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao ary zavatra ngeza be maharatsiratsy fijerin'ny olona kanefa tsy raharahan'i jesosy zany fa rehefa jesosy ny anao zavatra eo tsisy mahatohatra tsisy mahasakana tsisy afaka mibloke anao zany alleloia alleloia nizaniza isakana nizanizy itsyvalana fitahina destiny ny zavatra tian'andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao tsisy nizaniza mahasakana an'izany zany devoly ny fomba rehetrarehetra tapenana limitena ny lalanao atreo ihany any anatin'ny sainao any limiteny devoly tsika tsy lasa lavitra zany mitovitovy ohatr'izao daholo tsika menakavy tsika neo tena ohatr'izao mihitsy tsy izany ianao hafa mihitsy tsy mitovitovy amin'ilay mpiray tapo aminao ianao tsy mitovitovy amin'ilay olona ray kibo aminao ianao na ianao ty tenin'andriamanitra ty ianao androany anangana ny fiainanao ty tenin'andriamanitra ty raha mino ianao atoato dia anao zavatra lehibe tsy takatry ny sainao amin'ny fiainanao andriamanitra anokatsy alalana mbola tsy nisokatra hatramin'izay eo amin'ny fiainanao andriamanitra possible zany ary azonao iainana tsara takio amin'andriamanitra androany alleloia manjary tsy marina le tenin'andriamanitra baiboly zao ve nefa miteny manao hoe ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy ko nahoana ho no hitovitovy tsika mivavaka eto any misy olona miavinavana misy olona tsy te halala misy olona nrehare misy olona zavatra hafa mihitsy ny andaniny fotoanany any ianao eto mivavaka inona zany le hampiavaka anao amin'ireo olona tsy tonga eto tsy alao mba tahian'andriamanitra eno alao mba misy zavatra miavaka hitan'ny olona hoe marina fa mety zavatra mitovy zao ihany ny amidinareo fa possible tsara aisak'andriamanitra atao aminao daholo ny client aisak'andriamanitra atao aminao daholo hitolagaga ny olona ratsiratsy fijery ny olona vanaratsy fijery azy izy anao zavatra andriamanitra alleloia 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 amen sa tsy amen
raha tahin'andriamanitra ny raha vavinao na ray aratanao aza be fialonana any aza ratsy fijery aminy fa ho avy ny anjaranao ary andriamanitra manana ny fotoana ny toriteny amaly dia zao ny toriteniko andriamanitra io tamin'ny laka misy koa ny toriteny teto dia zay ny teneniko teto andriamanitra io dia mandanja ny olona ary ny zavatra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainany zanany ho ana dia samy zanany daholo ary tsika rehetrareo dia samy hafa satria misy zavatra lanjain'andriamanitra hoe ty zanako ty raha rotsaka eo aminy ty mety amataony le izy tonga dia mifitetaka io dia tsy tafatraka tsony raha mena azy ty zavatra ty mety tonga dia manidina any io dia tsy hitatsony io fa lanjao ihany aloha atovy amin'ilay mbola zakany tsara fa te ampahery ianao a rehefa matanjaka tsara ny fototry ny ara-pananao mahafiorina tsara amin'i Jesosy ianao tsy hisalasala Andriamanitra tsy hisalasala ho Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra tena miorina mafy ianao ao amin'i Jesosy misy olona ny ry havana malala tsy mahafiorina tsara amin'i Jesosy zany rehefa misy mofo sy dite tsy dite mofo sy divay mofo sy divay rehefa lahady misy mofo sy divay ihany zay ny tonga ao zay nge ao foana rehefa lahady misy mofo sy divay za mampahery anao aza miandro mofo sy divay zany afaka manome anao be dia be mihoatra Andriamanitra tsy miandry alahady misy mofo sy divay ianao vao mila tonga eto atao vitan'Andriamanitra présent eto ianao izako ny tonga eto ianao dia misy hery men'Andriamanitra anao mampatanjaka anao tsy mampangozozo anao mahatonga anao afaka miaro tsara ny tenanao tsy azony devoly ahozongozony zaka ianao ary rehefa matanjaka ianao tsy misalasala Andriamanitra mandrotsaka ny fahasoavany eo aminao rehefa hitan'Andriamanitra mbola malemilemy ny zanany satria ianao zanak'Andriamanitra fatany tsara ny gabaria zakanao rehefa hitan'Andriamanitra mbola marefirefy ianao dia refesin'Andriamanitra tsy ny fizahan-toetra ihany no refesin'Andriamanitra atao amin'ny zanany mamarana ny toritena io fa aza reraka ianao tsy hoe Andriamanitra tsy mampitondra tsy zakany fa matoa zany tiana ampitondrain'Andriamanitra dia tsy maintsy zakaiko ty tsy voatery izany ka fa nga io dia eta mavesatra foana ny tsy maintsy zakainao fa Andriamanitra malala tsara tsy mampitondra tsy zakany na ny fitahiana aza rehefa ozy Andriamanitra hoe mbola tsy zakanao ty dia tsy zakanao io zay dia tsy omen'Andriamanitra aloha ny antony sao dia io indray no anabotika anao io indray no ampialanao amin'i Jesosy io indray no anadinonao an'Andriamanitra ozy Andriamanitra tsy mbola zakany finoany ty mbola tsy zakany gabaria ara-panahiny ty mbola tsy zakany ty kolokoloana aloha izy atanjaka tsara mahafiorina tsara matotra tsara rehefa matotra tsara izy omeko azy amin'izay zay zavatra ilaina tsy misalasala tsony Andriamanitra dia reo tsara fa ny fototra ny trano anankiray rehefa lalipaka tsara io miorina lalina tsara ny ambany any io na firy etazy nataonao eo na firy ny etazy atsanganao eo zakan'io trano io foana zany ka ny Andriamanitsika endry tsy manao kitoto zany izy tsy taitaitra zany Andriamanitra ary izy tsy manao kitoto hoe de tonga da taiko tampotampoka ty olona ty taiko tsy zany Andriamanitra mijery aloha iza ny mendrika dia iza ny zaza iza ny antonina ny tiravavy ty iza ny antonina ka na samy zanak'Andriamanitra tsy manavaka Andriamanitra tsy manavakavaka fa Andriamanitra kosa mijery hoe ity zanako ty efa mahazaka zavatra ohatr'izao ity zanako ty mbola zao ihany aloha ny zakany ka tsy mitovina samy zanak'Andriamanitra ny fomba hitahin'Andriamanitra ny zanany ianao anatin'ny tokantranonao raha manana zanaka maromaro ohatrinay ianao ao anatin'ny tokantranonao dia fantatrao tsara hoe ny godehany ty zao ihany fa ny godehany ty efa universitaire izy efa mba miakatra kely ny godehany zany sa tsy zany ianao mahalala an'izany ny zanaka kelinao tsy ampitongainao vola be dia manao fa ny zanakao rehefa lehibe na menao firy million tsy matahotra zany ianao satria izy matotra tsara ia zanako na dia ampitantanako vola ampitazonako vola hoe ty ohatra tsy mandany vola mihoatra zany zay tokony laniny ihany satria fantatro tsara izy na tsy misalasala mihitsy ty ataovy an'izao ty ataovy an'izao dia tonga dia alaminao fotsiny misy fotoana ianao zany tsy eto zay nandritra zao andro reto ny vola ianao no mitantana an'io dia alaminao dia izy mba olon-dehibe ohatra anao zany moa mba tiandry zareo zany lehibe indrindra tantrano dia izy mba mitantana an'ilay vola zany ohatra anao dia mba mahafinaritra anao tsy misalasala ianao satria fantatrao fa efa zakany tsara zany sa tsy zany ohatra zany tsika re olona eo masin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ve no tonga eto androany io ataovy mahafiorina tsara ny ara-pananao aza mora rebireben'ny devoly savarim-bariana ny satana zany ianao fa rehefa mahafiorina tsara ny ara-pananao tsy salasala Andriamanitra anangan-javatra lehibe eo amin'ny fiainanao anome zavatra lehibe ho tantananao alleloia satria io fitahiana sy fanambinana rehetrarehetra io avy amin'Andriamanitra daholo ny loharaniny io tena mino an'izany ve ianao alleloia ndao hitsangantsika dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay teny izay misaotra betsaka Jesosy
Andriamanitra lehibibe famindram-po be fitiavana ianao. Tsy manala baraka anay izany ianao, dia voly foana manala baraka anay. Le lehilahy nataon'ny tanjaka noratraina, dia voly daholo ny taombadika ireny Andriamanitra raiko. Fa ianao kosa tiany eo voninahitra sy ny herinao ary zavatra ataonao malaza dia izao, ianao le nanao zavatra teo amin'ny tanàna io, ianao le nanasitrana olona teo amin'ny tanàna io, ianao le nampiaiky ny olona manana ody, nampibebaka ny olona mpanompo sampy teo amin'ny tanàna io, dia nataonao nanakoako mihitsy zany Andriamanitra raiko. Ary tsy afa tahaka an'izany Jesosy, vao mijery ny fiainanay ny olona dia iaiky fa velona ny Andriamanitra ay, velona ny Andriamanitra ay, ary ny fiainanay dia filazantsara velona vakiny manodidina. Vao mijery ny fiainanay ny olona dia ohatran'ny mahita filazantsara na tsy manokatra baiboly aza izahay, ho fantatry ny olona, ho tarafin'ny olona aminay fa tena zanakao izahay. Velona marina ianao, miasa marina ianao, tsy miova ny herinao, ny andrandranao zay Jesosy, manantenanao foana izahay. Za dia mankasitraka ny amin'izany teny nomenao zany. Misaotra betsaka fa Andriamanitra be famindram-po be fitiavana ianao. Ianao nitahiry anay, ihazona anay amin'ny sandro maherinao, amin'ny tana-pitiavanao, atonga anay tsy angozozo mandrakizay. Misy taona izay rehefa foan'ny rivotra, misy taona izay rehefa mandalo ny rika be, ka izay no mihazona anao dia mety angozozo boraka ihany ny tananay. Fa rehefa ianao no mihazona anay, tsy hamotsitra anay mandrakizay ianao. Mankasitraka anao a Jesosy ny amin'izany teny izany. Androany Andriamanitra raiko manantena zavatra aminao. Ndao hiteny amin'Andriamanitra tsika androany, miandrandra zavatra avy aminao a Jesosy, manantena zavatra avy aminao a Jesosy. Mino anao a Jesosy, tena vitanao io Jesosy. Meo toky Andriamanitra, meo sehatra Andriamanitra hiditra tsehatra. Teneny izy hoe vitanao Jesosy a. Ty zavatra tsy vitan'ny saiko, tsy vitan'ny volako, tsy vitan'ny fahalalako sy ny fahaizako, tsy vitan'ny fahalalako olona ity, vitanao io Jesosy a. Ary afaka miasa amin'ny fomba magaga, tsy azon'ny olona eritreretiny ianao. Misaotra anao a Andriamanitra. Anao zavatra lehibe ianao, zavatra goavana ianao, anangany zavatra amin'ny fiainako ianao. Tsy mba ataonao totoizany ny fiainanay, omenatra ny fahavalonay, iaiko volana ny fahavalonay, tena andohalika ny fahavalonay. Jesosy malalo, ahita izy ireo fa zany Andriamanitra zany rehefa miasa eo amin'ny fiainan-janany, tsy misy matohitra, tsy misy masakana mandrakizay. Efa eo am-pelantananao Andriamanitra ny fiainanay, efa am-pelantananao zay rehetrarehetra momba anay. Za dia manome sehatra anao androany raha vavy raha nadamalala, velaro ny tananao dia meo sehatra Andriamanitra hiasany anatinao any. Ampitombo indray ny finoana ao anatinao, anetsika indray le zavatra mety natoritory tany anatinao tany, le finoana mety efa nangozozo tany anatinao tany, ho atanjana Andriamanitra izy androany. Inonao fa mbola mavita zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary mbola misy azo antenaina ny fiainanao, mbola afaka manangana zavatra vaovao, afaka manarina ny lava rehetrarehetra, afaka manarina za rehetrarehetra niravan'ny devoly teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary mieritrereta hoe anao zavatra lehibe tsara lavitra noho ny teo aloha izy manomboka androany. Misaotra anao a Jesosy malala, manantena anao a Andriamanitra raiko, tena matoky zay rehetra nolazainao a. Mino anao a, za dia tsy misalasala ny amin'ny fahefana sy ny rehefa eo am-pelantananao. Rehefa mihetsika fotsiny ianao dia misy zavatra miova eo, isaky ny teny ianao dia misy zavatra miova eo, isaky ny teny ianao dia misy zavatra miova eo. Amin'ity androany ity Jesosy malala, atanjao ny finoana ao anatinay, atanjao ny fatokina ianao. Aza vela iraviravin-tanana zany izahay, na dia mandalo ady azy, na dia mandalo zavatra mafy azy, fa matoa zay mbola tsy potika, matoa zay mbola tsy ravany reny ady lalovana rehetrarehetra reny, mbola misy programa mahafinaritra tianao ho atao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra amin'ity androany ity a Jesosy malala. Miandrandra zavatra vaovao, miandrandra zavatra vaovao, ampiaiky volana ny olona rehetrarehetra, ampandroso ny fitoriana filazantsara, eken'ny olona rehetrarehetra, fa velona ianao a, abebaka ny olona rehetrarehetra, ny fiainana iray manontolo dia ho hitan'ny olona Jesosy eo fa miara-mandeha aminay, miara-monina aminay ianao, miara-mitoetra aminay ianao, mahay zavatra rehetra ianao Jesosy malala. Tafio za herinao zany aty anatinay mba tsy angozozo mandrakizay. Dao hiteny amin'ny Jesosy tsika ho terizin'Andriamanitra ny finoana ao anatinao, ary ho ampitomboan'Andriamanitra tsy ho teriziny fe ho teriziny, ho ampitomboan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Lazao amin'ny vavanao fa matoky azy ianao, lazao amin'ny vavanao fa tena ino zay ny lazainy ianao, manantena zavatra vaovao, manomorona vision ho hitan'ny masonao any anatinao any androany. Fa hietsika any ambadibadika any Andriamanitra, na dia tsy hitan'ny masonao azy, na dia tsy fantatrao aza misy izy, na dia tsy hitanao aza miasa izy. Amin'ity androany ity dia hiasa amin'ny fomba tsy azo eritreretina ny fanamasina. Anao zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao, anangana zavatra mbola tsy nitsangana hatramin'izay, ampiditra zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao, ary ianao mihitsy no tonga zava-baovao ho any amin'ny fiarahamonina misy anao, ampiaiky volana ny olona rehetra. Misaotra Jesosy io, misaotra Andriamanitra, misaotra fanamasina. Fantatro fa
dia ianao na mandalo mafiazao fantatro fa dia ianao tsy mafoia ianao beore zay ny lalovako Seja di maftenia Cita quinzun zaya farana Cita quinzun Isaiah farana Sufamula te yana Nasanga nosha utsara Fanantenanao tany amin'ny fahitalavitra tany anao vavaky tsika androany misy hery hafa mihitsy ao anatinao ao hery hafa ampy anitsahanao ny maingoka sy ny menarana ary andresy ny hery rehetra nanany fahavalo tadio tsara fa rehefa tsy faly ny devoly ny amin'ny hitahian'Andriamanitra anao dia hitady ny fomba rehetrarehetra izy anakanana an'izany fitahiana izany tsy ho voaraina fa androantsika anao pozin'olona tsy anaikitsika tena tsy manaiky ve ny amainina anao tadio tsara fa misy olona tokony efa voata tokony efa natsangan-javatra tokony efa lasa lava tokony efa hitatra ny zavatra nataony fa nisy blocage nataony devoly tao nisy herina famisaviana nandrava azy tao nanakana ny fitahian'Andriamanitra tsy ho voaraina fotoana mety ty androany ty satria atoato dia tokony efa isy zavatra hitsangana eo amin'ny fiainanao tsy mitsangana mihitsy anefa io raha tsy rava aloha ny asan'ny devoly satria na dia mahatsangany zavatra kely ary anao dia potehany devoly indray fo mahatsangany zavatra kely anao dia rafahan'ny satana indray fa rehefa ravantsika eto ny asan'ny devoly zay rehetra hatsanganao dia hitsangana ho anao sy ny taranakao raha mangetaentan'izany ianao makanesa eto aloha eto raha mahatsapa ianao fa misy zavatra manelingelina anao zany manelingelina amin'ny fitahian'Andriamanitra ohatry ny hitanao manangasanga dia ohatry tsy mety voaray anao mihitsy misy zavatra ohatry nefa tokony andeha zany fa any amin'ny farany dia ohatry ny tsy mireusir zany mety misy fotoana eninao mihitsy hoe misy zavatra mitsangana manodidididina anao mety misy fotoana alefan'ny devoly zao karazana bala rehetrarehetra no foroniny zao dia vofoana ianao fotoana mety androany manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra mandrosoa eto anoloana eto hivavaka ho anao izay mpanompon'Andriamanitra ireo manangana fiainana ianao